anzay rehetra malala an'Andriamanitra sady voantso no masiny. Ho aminareo ane ry havana ny famindrampo, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ny salamo 100:1-3 no iarahantsika mamaky io teny fiantsona. Salamo 100:1-3 mitsangana idera sy anome voninahitra an'Andriamanitra isika. Hoy ny mpanao salamo amin'ny anaran'ny Tompo: mioby ho an'i Jehova ary tany rehetra, manompo an'i Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo natrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Amen. Iombona amin'ny vavaka isika. Amin'ny fifaliana no anavaozana indray ny fanomponanao eto amin'ity tranonao ity, Andriamanitra, anateranay fiobiana ary ankanesanay eo anatrehanao amin'ny fo feno fanajana, fankalazana ary fanandratana anao lay lehibe amin'ny fiandrianana. Enganery Tompo, ho ampahafantarinao anay eto indray ny maha-Andriamanitra be fitiavana anao. Tsy nampiahaka anay teny amin'izao tontolo izao ianao, fa namory anay ondrinao ary mitandrina anay, miandry anay amin'ny te-hipanjakanao. Misaotra Andriamanitra fa isan'izay nofidianao izahay ary nosamborinao dia resinao. Ny fiombonanay eto ane ho atrehanao amin'ny famindramponao vaovao, ka tsy ary ho voavela heriko izahay, na dia teo aza ny faniavanay, ny fahadisoana vitanay, ny heloka malaky mahazo anay. Engane ampiariarinao eto ny maha-Andriamanitra anao, ka aniraka ny fanahy masina ianao hiteny amin'ny fiangonana araka ny soratra masina izay hovakiana sy hanafarana anay. Dia iorina hatrany amin'ny finoana izahay ary hiara mahita bebe kokoa ny fahalebiazanao. Mitenena ary Tompo fa miaino izahay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Marka 1:1-50 hatramin'ny farany. Marka 1:1-50 hatramin'ny 5:50. Toy izao ny vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary nisy boka nanatona azy ka nitaraina taminy sady nandohalika teo anatrehany ka nanao taminy hoe: raha mety ianao dia mahay manadio ahy. Ary Jesosy dia honena azy ka naninjitra ny tanany, dia nanendry azy ka nanao taminy hoe: mety aho, madiova ianao. Ary niaraka tamin'izay dia niala taminy ny apokany ka dia nadio izy. Ary nampepetra azy mafy Jesosy dia nampandeha azy niaraka tamin'izay, ka nanao taminy hoe: tandremo tsara mba tsy hisy holazainao na amin'iza na amin'iza, fa mandihana miseho amin'ny mpisorona ka manatera ny fanadiovana anao izay nandidiny Mosesy ho vavolombelona amin'ireo. Nefa lasa rahalehilahy ka nilazalaza sy nampiely izany zavatra izany, ka dia tsy nahazo niditra miharihary tao an-tanàna intsony Jesosy, fa nitoetra tany ivelany tamin'ny tany foana izy, dia nanatona azy ny olona avy eny tontolo eny. Amen. Ray masino manamasina anay ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Marka 1:1-50 hatramin'ny 5:50 averin'ny mofinaina amintsika ny fandarana perikopa ny alahady lasa teo ry havana. Amin'ireto andininy maromaro natolotra antsika no hijerentsika indray izany atao hoe fiandrianan'Andriamanitra mipaka amin'ny fiainantsika andavanandro. Fiandrianan'Andriamanitra mipaka amin'ny fiainantsika andavanandro. Ny fiandrianan'Andriamanitra dia ny fahefany amin'ny zavatra rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tapahiny sitrapon'Andriamanitra ny lanitra sy ny tany. Zay ny fiandrianany, ny fanjakany, ny fahefany amin'ny zavatra rehetra.
ny tantara sy ny fiainana dia fehezan'Andriamanitra. Izany koa no anehoany ny fiandrianany. Mife ny tantara, mife ny fiainantsika Andriamanitra. Indraindray tokoa mantsy ry havana dia mieritreritra ny olona fa tafajanona aty amin'ny fiangonana fiandrianan'Andriamanitra. Voatsery sika nandalo ny Isaia 9 rehefa nahita ny fiandrianan'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra tao amin'ny tempoly, Isaia dia nitenenany manao hoe iza no irahako, iza no andeha ho irakay. Tsy mijanona ao amin'ny tempoly ny fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra hitantsika miariary, fa ampandehanan'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika andavanandro koa. Voalohany hitantsika eto dia manapaka ny fahasalamantsika Andriamanitra. Asehon'Andriamanitra eo amin'ny fahasalamantsika ny fahalebiazan'ny fiandrianany. Rehefa nanatona ani Jesoa ilay marary hoditra nandohalika, nanao hoe raha mety ianao manadio ahy, dia hoy Jesoa hoe mety aho madiova ianao. Safidiny Jesoa ny anasitrana na tsy. Asehon'Andriamanitra ny asany fahalebiazan'ny fiandrianany eo amin'ny fahasalamantsika. Ilay marary hoditra dia nanao hoe raha mety ianao, Jesoa dia namaly hoe mety aho. Safidiny Jesoa ny anasitrana, ny hijery, ny tsy fahasalamantsika. Indraindray dia misy fanasitranana tereko masaka fotsiny. Ao fa manasitra ny Jesoa. Dia ahoana raha manasitra ny Jesoa dia tsy ho faty mihitsy izany. Eny amin'ireny karazana fivavahana ireny. Dia ho sitrana foana izany ilay marary any amin'ireny karazana fivavahana ireny. Dia hoe mba zohina, marina 100 isan-jato ve izany? Sa mba mamitaka lahy. Nisy fotoana koa nanatona ny marary anankiray dia hoe hoy Jesoa hoe hainao hoe ny zavatra rehetra, hain'Andriamanitra. Tena hain'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Izany ny fahalebiazan'ny fiandrianany, fa tsy azontsika terena amin'ny safidiny Andriamanitra. Manao izay tiany sy mety amin'ny Andriamanitra. Manapaka ny fahasalamantsika izy. Tsy voatery anasitrana anao eno eo izy. Mety anasitrana anao aoriana kely izy. Mety ny aretina mihitsy ny lalany fahafatesana hitondrany anao amin'ny tsara lavitra. Izay ilay fanapahan'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro amin'ny lafin'ny fahasalamana. Aza mety ho fitahina isika. Fa ny faharoa manapaka amin'ny teniny ny tompo. Manapaka amin'ny teniny tompo eo amin'ny 2:7 dia hoy ny soratra masina, madiova ianao. Niaraka tamin'izay dia sitrana ilay marary hoditra. Manapaka amin'ny teniny ny tompo. Ny tenin'Andriamanitra dia mahery amin'ny fanapahany. Izay ny fahalebiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra. Io tenin'Andriamanitra io, izay tsy hoe idina atao am-piangonana na akatona amin'ny mpitondra fivavahana ihany tahaka ny fomba ny fiangonana taloha. Teo amin'ny fiangonana katolika tsy misy afaka mandray baiboly afa-tsy mpitondra fivavahana. Idina ato io, tsia. Mahery amin'ny teniny. Lehibe amin'ny fiandrianany tompo ka mahery amin'ny teniny. Ambarany teny ary mitondra atsika amin'ny fiainantsika andavanandro ireny tenin'Andriamanitra ireny. Firy ny tenin'Andriamanitra efa norenesinao? Tena nekenao ve hanankery aminao? Hanana fahefana aminao ireny tenin'ireny. Tahaka n'ilay marary hoditra ny tenenan'ny tompo hoe madiova ianao. Dia nahery ny tenin'Andriamanitra sitrana ilay marary hoditra. Ny fahatelo manapaka ny lalàna sy ny fitsipika ny tompo.
lehibe amin'ny fiandrianana izy ka manapaka ny lalàna sy ny fitsipika. Andininy fahatelo amby efapolo sy fahaefatra amby efapolo. Aza mitenitenina amin'izana amin'izy aloha mandihana miseho amin'ny mpisorona. Zany moa dia lalàna araky ny Levitikosy 4:12 raha misy nadio dia miseho amin'ny mpisorona. Nandidy an'ilay marary hoditra sitrana iseho amin'ny mpisorona araky ny lalam-pivavahana Jiosy i Jesosy. Tena hoe tsy manao tsinotsinona ny fiarahamonina i Jesosy, tsy manao tsinotsinona ny fandaminana eo amin'ny fiarahamonina i Jesosy. Mitaona ny olona ankatoy izany amin'ny fanaitretena sy amin'ny fitiavana i Jesosy. Na dia lehibe amin'ny fiandrianana azy izy dia mitaiza amin'ny fankatoavana, mitaiza amin'ny fanajana ny fandaminana ao amin'ny fiangonana eny amin'ny fiarahamonina. Lehibe amin'ny fiandrianany Tompo mitaona antsika hanaja ny fitsipika sy ny lalàna aty amin'ny fiangonana eny amin'ny fiarahamonina izy. Izay ilay fahalehibiazan'ny fiandrian'Andriamanitra amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa amin'ny fahaefatra koa hitantsika eo amin'ny andininy faha10 amby efapolo, lehibe amin'ny fiandrianan'ny Tompo tsy manapaka ny safiditsika izy. Tsy manapaka ny safiditsika ny Tompo. Zany dia fampianarana lehibe ao amin'ny soratra masina. Nanomboka ny amin'ny Genesis 3:7 raha nambara hoe aza hinananareo ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy, mbola ny hinana ihany raha olombelona. Dia Andriamanitra ihany ny zakany vokany nanono biby mba hanafiana ho takokenatra. Raha niteny tamin'ny marary hoditra izy manao hoe aza mandehandeha milazalaza dia mbola nandeha ihany. Ity marary hoditra sitrany iza ny zakany vokany? Jesosy ihany. Tsy nahazo ny sehoseho tamin'olona i Jesosy. Toy ny hoe naka ny toeran'ilay marary hoditra izay tsy maintsy natoka toerana i Jesosy. Ao amin'ny Genesis 3:3 naka ny toeran'ireo nandika ny sitrapon'Andriamanitra ho fanavotana. Ry havana malala, ny lehibe amin'ny fiandrianana dia tsy mpanao didiko fe lehibe fa manaja tsara ny safidin'ny olo-peheziny. Izany no soratra masina, izany ny Baiboly, izany ny fampianaran'ny Tompo lehibe amin'ny fiandrianana. Manaja tsara ny safiditsika izy. Raha toriana ny fibebahana, hibebaka ianao dia raisiny. Tsy hibebaka ianao sainy mieritreritra ihany aloha. Tsy manery mihitsy ny Tompo hoe efa voatory ny filazantsara, efa maty i Jesosy, efa nitsangana tamin'ny maty, tsy maintsy mibebaka avokoa isika. Tsia, manoro izy, mitaona izy, fa anjarantsika ny miaino na tsia. Lehibe amin'ny fiandrianan'ny Tompo tsy manaja, tsy mandidy ny safiditsika izy, tsy miditra amin'ny safiditsika izy. Ry havana malala, inona ary no toko antsika makivaky ity tontolo andro ity? Andriamanitra mifeny fiainantsika ny Tompo. Raha misy fahalemena aza misalasala manatona any Jesosy. Miteny tahaka ilay marary hoditra manao hoe raha mety ianao anadio aho. Aoka ho resy lahatra ny fahalehibiazan'ny fiandrianan'Andriamanitra ianao, ambara ao amin'ny hafa izany, amin'ny fihetsika, amin'ny fiteny, amin'izay atao. Velona sy manjaka i Jesosy, ary aoka ho fantatry ny olona rehetra manodidina anao fa manompo an'Andriamanitra lehibe amin'ny fiandrianana ianao. Manompo an'Andriamanitra mahery mifeny zavatra rehetra ianao. Dia hiavaka ianao amin'ity tontolo andro ity satria efa nodiovin'ny Tompo ary nomeny safidy malalaka nefa mba hitondra ny anarany. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao izahay ny amin'ny itenenanao aminay ka nambaranao aminay indray fa ianao lehibe amin'ny fiandrianana dia miditra eo amin'ny fiainanay andavanandro fa tsy miandry anay hiditra aty am-piangonana hijerijery ny fahalehibiazanao fotsiny. Dia indreto ary izahay
hitodika indray ny fiainanay andavanandro amin'izay tsy fahasalamanay mba teneno mafy ny tsy fahasalamana ho tonga fahasitranana tahaka nanadiovanao ilay marary hoditra indreto izahay tompo ny amin'ny fiainanay andavanandro mety misy ny fahalemena malaky mahazo anay mbola miraiky tapisaka amin'ny fiainanay tsy misalasala izahay mandohalika ary mananty tanana aminao raha mety ianao ataovy tonga mahery izahay esory aminay ny fahalemenay ataovy tonga pilaza ny fahatsaranao sy ny fahalebiazanao izahay fotoanan'izany indrindra izao satria misy te hisosoka eo amin'ny toeranao manodidina anay misy te hife ny safidiny hafa manodidina anay tsy mitovy aminao Andriamanitra ireo manam-pahefana tsy mitovy aminao Andriamanitra ireo lehibe ka mangeja anay tompo sofa manana anao izahay izay mamelanay malalaka hanana safidy eo amin'ny fiainanay kanefa arovo ny safidinay mba tsy ahatonga anay ho amin'ny faharesen'ny fitaoman-dratsy fa ho amin'ny fandresena ny fakapana kosa ndrao izy voka-dratsy ny eo amin'ny fiainanay sy ny manodidina anay ny safidy ratsy raisinay amin'ity an'io ty dia misaotra anao Andriamanitra fa mbola eo ianao ary afaka manatona anao amin'ny fotoana rehetra izahay Jesosy Kristy na dia tany an-tany foana azy olona maro mbola nanatona azy dia ataovy tonga manatona anao amin'ny toerana rehetra koa izahay ary mahita ny fahalebiazan'ny fiandriananao io tompo ny toerana alianay amin'ity tontolo andro ity araka ny fandaharam-potoananay tsirairay mba ho toerana ahitana ianao zany mba ho toerana aneonao ny herinao sy ny hery ny teninao zany ary mananteny izahay fa hodidininao amin'ny herim-pahasoavanao koa ny ankonanay na zanaka na ray tapo na ray aman-dreny naizanaiza misy azy ireny eny fianakaviana manodidina anay akaiky na any amin'ny faritany na ny ampitan-dranomasina aoreny tsara amin'ny finoana anao Andriamanitra ilay mife ny tany sy ny lanitra izy ireny dia manaiky izahay tompo fa eo am-pelatananao ny firenena rehetra atolotra eo ambany fahefanao ity firenena ity raha misy lehibe mikendry izay hangeja ny feheziny isan'ambaratonga na fokotany na commune na inona tompo hatrany amin'ny mpitondra ny fanjakana dia anao no anome ny fahendrena ka ampitodika azy aminao ilay manana fiandrianana tsy azo hifaninanana dia mametraka ireo fandaminana rehetra eto amin'ny firenena ambany fahasoavanao izahay tompo mba hiainany vahoaka malagasy amin'ny fiadanana jereo Andriamanitra ny fiangonana manomboka aminay kristianina tsirairay ao amin'ireo tompon'andraikitra isan'ambaratonga na mpitondra fivavahana na laïky ianao any ampahery ahafanay mijoro ho vavy olombelinao amin'ny teny sy amin'ny asa ary izao dia hanonona vavaka ampomanginy izahay ho fametrahana eo am-pelatananao ny fanavaozam-panorantenanay ny fijoroanay ho vavy olombelinao amin'izay fiainanay andavanandro. Rainay izay ny an-danitra ho amasinina ane ny anaranao ho tonga ane ny fanjakanao atao ane ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny eny an-danitra meo anay an'io izay anina sahaza ao anay ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raiso amin'ny finoana ary ny tsodranotononona amin'ny anaran'ny tompo aza matahotra ianao fa efa nanavitra anao aho efa niantso ny anaranao aho ianao raha mitany rano ianao dia ombanao aho ary raha mitany ony ianao dia tsy hanavitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo ianao dia tsy homay ary tsy rehetra aminao ny lelafo izao Jehovah anao Andriamanitrao
dia ny iray masiny Israely mpamonjy ianao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.